Fanambarana ry vahoaka malagasy tsy vaky vola. Ny voalohanteny dia mampiseho fiaraha-miory amin'ireo fianakaviana namoy ny akaiky azy noho izao zava-misy izao. Mankahery ihany koa ireo izay simba fananana noho ny etraketraky ny tsy mataho-tody. Potika ny firenena, mikorotana ny fiainany akamaroan'ny vahoaka malagasy amin'izao satria tsy misy fitadiavana mandeha amin'ny laoniny noho ny tsy fisian'ny rano, jiro izay zo fototra tokony hananany vahoaka. Ny fidiram-bola tsy zarizary satria zara raha mahita asa tanora malagasy. Ny kolokolo sy ny fanodinana ny arem-pirenena nefa mitombo ary miseho amin'ny fomba isan-karazana. Ary herinandro teo zay dia maro ny gasy maty voatifitra, ao ny naratra, ao ny very sy potika fananana noho ny fandrobana nataon'ireo tsy mataho-tody. Eo fivoan'izany rehetra izany dia manenjika, managadra, mandratra ary misy mihitsy aza mitifitra no ataontsika mpikalo ny filaminana. Mivangongo eto Antananarivo ireo miaramila atsika. Tsy haninona fa hiaro tsangan'olona fa tsy hiaro ny vahoaka. Hany ka tsy hitatsika, oditsika tsy hita ny asan-dahalo any amin'ny faritra. Matimaty amin'izany ny rahalahintsika na zandary na miaramila amin'ny asan-dahalo. Mivory eto daholo nefa ny zandary sy ny miaramila. Ny mampalahelo nefa dia tsy miraharaha ny momba antsika miaramila ireo lehibe fa variana miaro ny sezany. Firy moa zao miaramila gadra sy mba kariera noho izany. Ary amin'izao itenenantsika zao misy manam-boninahitra ambony anankiray, lieutenant colonel Gervais sy adjudant major anankiray miasa amin'ny presidansy, sambory ny zandary ao amin'ny tobo, efa ho 10 andro tsy fantatra atao inona. Avoa io namana io, tsy nangalatra io, tsy namon'olona. Izao disadisa zao ara-tsosialy sy ara-politika zao dia efa tany amin'ny taona 2020 sy 2021 efa niseho tamin'ny andron'ny kolektifa 1 fa noho tsy fandraisantsika andraikitra tamin'izany fa aleon'ireo lehibetsika nanampy ny mpitondra ka nanambotra sy nanagadra ireo nasahan'ny teny tamin'izany fotoana izany. Koa zagaga fa izao hitatsika zao ny vokany. Ny fandrafy ny samy malagasy, potika ny firenena, miamafy ny tsy fandriam-pahalemana, mitombo nisan'ny tsy anasa hany ka lasa firenena nisan'ny mahantra eran-tany Madagasikara. Tsy manao ny asantsika intsony isika miaramila fa zary misy ho lelaka. Ka aleontsika misafidy ny hanompo sy hanaraka baiko tsy ara-dalàna toy izay hiaro ny vahoaka sy ny fananana. Nitranga izany ny aliny alakamisy 15 septambra sy zoma 14 septambra farany teo. Ary mbola mitohy izy io eny Ankianjeny, ny fikasia tanana, ny fandrantrana ireo mpianatra, tanora mba mitaky ny zona. Tadidio fa isika miaramila, zandary ary polisy dia nivoaka avy eny amin'ny fiarahamonina ary mbola hiverina eny amin'ny fiarahamonina. Eny ny fianakaviantsika, eny ny zanatsika no mianatra fa fotoana izao hijorona handray andraikitra mba hanavotana ny firenena. Mivondrona isika miaramila, zandary ary polisy miraisa saina ary aza manaiky vidim-bola ka hitifitra ny namanao, rahalahinao, ny anabavinao, zana-bahoaka isika kaoka hiverina eny amin'ny vahoaka. Ka ireto no antsoavo avy aminay no antsika rehetra. Ho antsika miaramila, manaiky fa tokony handray andraikitra isika dia tonga avy aty amin'ny kapisaty izao dia izao. Anatevin-daharana anay efa maro ato, na ianareo zokinay zany, ianareo piray andiana, ianareo zandrisana, ireo manamboninahitra lefitra sy vata miaramila. Toy izany koa ianareo zandary sy polisy izay afaka manao fanambarana manotrona izao ataonay izao, dia manaova fanambarana hampisehoana fa pirahalahy mianala isika ka tsy zarazaray ny vola. Raiso ny vola fa adala tompo. Moa volatsika ihany iny no anajany antsika io e. Fa aza miala
amin'ny be sy ny maro. Ho anareo miaramila ao amin'ny lapany avoloa teny Ambohitsirotra, miala ao ianareo mamonjea ny kanareo tsirairay avy. Mbola ho hita eo ny tohiny rehefa avy eo. Ho anareo zay eny vato, ento reo namanareo, sakano zay fiaramanidina mikasa hiala ao, na iza izy na iza. Ho anareo any amin'ny kan rehetra any, ka tsy hamonjy anay aty, na zandary io, na polisy, mijoroa, fa aza manaiky ampiasain'ireo lehibe reo, ifampitifitra amin'ny namanareo, rahalainareo. Akatony ny vavahady, dia miandrasa toromarika avy aminay, ary aza mandray avy amin'ireo lehibetsika reo intsony, zay lehibe manome baiko, ifampitifiratsika frère d'armes, dia todio any aminy basy. Fa tsy izy akory no amelona ny vady amanjanatsika tsirairay, raha sanatria tokoa tsika ka misy maty. Moa tsika tsy nanao sonia, tsy nanao jeu d'honneur, ka hifampitifitra sy hamono ny vahoaka malagasy ny nanaovantsika sonia midirana tato amin'ny miaramila, zandary sy polisy. Alao hery ry rahalahy isany, mivondrona ho iray, miraisa saina, ka aoka ny fanavotana ny firenena irery ihany no ibaiko atsika, ka ho any tanindrazana tokoa. Vita. Makasitraka. Ny manohy azy zany dia manana lazaina koa ny solotenany manamboninahitra lefitra. Fanambarana avy amintsika manamboninahitra lefitra ny folo amin'ny malagasy. Manoloana ny olana nanaovan'ny firenena zao, dia tsy hainay Kosova manamboninahitra lefitra ny angina manoloana ny olana izao. Tamin'ny taona 2009 dia Kosova nametraka ny fitondrana. Noravany zany rehefa nilamina ny fitondrana, ankehitriny kosa dia ijoro sy andray andraikitra izahay ary vonona ny arony vahoaka ary mangataka ireto izahay. Famerenana ny asan'ny tafika malagasy, famerenana ny fijoroan'ny Kosova, fanatanterahana ny assise militaire 2009, fanafoanana ny akmil, fampitaovana sy fanatsarana ny ara-materialy, aiza le fampanantenana ny